Raisina ho fifaliana ny miahona finaritra amintsika tsiraray avy indray mpanaraka ny fandaharana ary dia mbola ao anatin'ilay fanontaniana mampieritreritra manao hoe ny paradisa tena misy ve isika miaraka amin'ny pastora André Paradina Fanera. Dia raisina ho fifaliana ny miarabanao pastora, tonga soa indray ato anatin'ny fandaharantsika. Manona ny fiadanany tompo amintsika rehetra ary miarabanao koa namana dinao. Tratran'ity fandarana ity tsika ary ara-mandinika ny ten'Andriamanitra izay somary efa lavalava ihany izay ny fandiniantsika izany. Isaorantsika Andriamanitra satria tena mitarika antsika izy ary mampafantatra antsika ny tanjona dia ilay paradisa. Mba ho tafaverina any amin'ilay paradisa ny tsika tsirairay avy. Izay zany izao le anton'ny ty fandiniantsika tia hoe ahoana mahakasika an'ilay paradisa ary ho tafaverina ao amin'ilay paradisa ny olombelona. Izay zavatra niseho tanam-piandohana. Isan'ny nibahan-toerana atao anatin'ny fandarantsika ilay hoe ankasitrahan'Andriamanitra ary isaika ny verimberina izay tamina fanandraman'olona maromaro nahazo an'izay fankasitrahana izay dia na afaka nandova indray, afaka nandray ilay fitahiana indray verina atao amin'ilay paradisa izay very noho ny fahotana. Metoy ny fandarantsika androany dia efa natsidika kely ilay hoe fiainana olom-baovao tamin'ny fiainantsika farany. Inona moa no tena amaritana an'izany hoe olom-baovao izany izay afaka andovan'ilay paradisa. Ianareo ndao ingatsika any amin'ilay Genesisy toko fahatelo namana dinao. Genesisy toko fahatelo ny zavatra niseho tao amin'ilay paradisa tany Edena. Dia raha mijerentsika ao amin'ny andininy fahafito toko fahatelo, Genesisy toko fahatelo andininy fahafito. Genesisy toko fahatelo ka ny andininy fahafito. Genesisy telo andininy fahafito. Dia nahiratra ny mason'izy mivady ka fantany fa mitanjaka izy ary nanjaitra ravinavy avy izy ka nataony sikina ho azy. Zao tsara io talohan'io azony namana dinao tsara talohan'io anie mitanjaka izy mivady voalazan'ny ten'Andriamanitra ao amin'ny toko faharoa andininy fa 5:20 dia voalaza fa ary nitanjaka izy mivady dia raha lehilahy sy ny vadiny nefa tsy nahalala henatra. Satsy talohan'io fa eto fantany fa mitanjaka izy dia nanjaitra ravinavy avy izy lasa nahalala henatra izy. Azo namana dinao tsara eo zany misy ataontsika hoe fahasamihafana kely. Mitanjaka foana zany da masivy na taloha na tamin'ity fa nampiavaka azy le taloha mitanjaka izy fa tsy nahalala henatra. Fa tamin'ity mitanjaka izy nahiratra masony ka hita fa nitanjaka izy dia nahalala henatra izy vokatry ny fahotana. Ny zavatra niova zany tao. Izay ny tsara pitaina amintsika. Ny zavatra niova tao. Ary ny zavatra niala tao. Matoa nahalala henatra izy. Fantany hita fa mitanjaka dia nahalala henatra izy. Ny zavatra niala tao. Ny zavatra niala. Tsy dirantsika lala makasika an'izay. Fa zao miresaksika amin'ilay hoe olom-baovao. Zany hoe taorinan'io zany dia miditra amin'izay tsika amin'ilay loha hevitra mba ahatonga ny Adamaseva azo antoka ny dirana amin'ilay paradisa tsy eto an-tany intsony satria izy norohana tao amin'ilay paradisa teto an-tany sady zay. Fa mba hahatonga azy azo antoka ny hiditra amin'ilay paradisa any an-danitra, ilay paradisa vaovao dia niditra an-tseratran'Andriamanitra. Dia eo ny miditra ilay olom-baovao. Satria izay ilay fepetra raha ilazantsika anazy hoe miverina ho lasa olom-baovao miditra any amin'ilay paradisa. Tamin'ny fomba ahoana nahatanteraka an'izay tamin'ny Adamaseva. Dia eo ziziny ten'Andriamanitra raha vakitsika ao amin'ny andininy fahasivy sy ny fahafolo. Genesisy toko fahatelo ny andininy fahasivy sy ny andininy fahafolo.
dia izao ny vaky ny teny. Ary Jehovahandriamanitra dia niantso an'ilay lehilahy ka nanao taminy hoe aiza moa ianao? Dia hoy izy, nandrehanao tao amin'ny saho dia natahotra aho satria mitanjaka ka dia nihery. Mahafinaritra io teny io maro mampiheritreritra an'ko. Mivaly tenin'ny Adama tena misy dikany. Dia hoy izy mivaly tenin'ny Adama, nandrehanao tao amin'ny saho izy dia natahotra aho. Moa ve tsy izay le nakasitrana? Le hoe zay olona matahotra azy ka manao ny marina no akasitrahana. Le lehilahy teo amin'ny hazo fijaliana, moa ianao koa izy tamin'ilay namany, moa ianao koa tsy mba matahotra an'Andriamanitra. Eto i Adama natahotra an'Andriamanitra. Zay tsy hidirantsika lalak'io ny amin'izay hoe no ny inona le tahotra ny Adama, fa natahotra an'Andriamanitra izy teto. Sady zay voalaza eo, vakitsika fotsiny le baiboly dia azavaitsika. Nandrehan'Andriamanitra izy aloha, nandrehan'Andriamanitra. Dia avy eo rehefa nandrehan'Andriamanitra izy dia natahotra. Nanana fahatahorana an'Andriamanitra izy. Fa eto amin'izay no mampiavaka azy. Dia izao ny tohiny, natahotra aho izy satria mitanjaka ka dia nihery. Fantaniana petrako ao amin'ilay 7 ane. Moa ve tsy fa nanjaitra ravina aviavy izy na fitafiana hanakonany ny fitanjahany nataony sikina ho azy. Sady zay, ary hitany izy fa mitanjaka izy, ary fanta fa mitanjaka izy ary nanjaitra ravina aviavy. Nahoana Adama eto mbola miteny hoe mitanjaka aho izy. Kanefa izy nefa nanao ravina aviavy. Azo naho anatinao tsara. Zay mahatonga le hoe ny fomba amerenana an'le olona ho lasa olom-baovao tsy avy amin'le olona fa avy amin'Andriamanitra mihitsy. Mahafinaritra be avy amin'Andriamanitra mihitsy. Andriamanitra mihitsy zany no mamerina an'le olona ho lasa olom-baovao. Dia inona nataon'Andriamanitra tamin'ny Adama sy Eva? 2:20. Genesis 3:2-20. Izao ny vaky ny teny. Ary Jehovahandriamanitra nanao akanjo hoditra ho an'i Adama sy ny vadiny ka nampiakanjo azy. Izay. Andriamanitra hozy izy no nanao akanjo fitafiana ho an'ny Adama sy Eva raha lehilahy sy ny vadiny dia nampiakanjo azy. Andriamanitra no namerina azy ho lasa olom-baovao. Dia io tompoko no antoka ho an'ny Adama sy Eva hidirany any amin'ilay paradisa vaovao. Tsy le paradisa eto an-tany hoa, satria izy norohanana izy niala tao sady zay. Fa io fitafiana io izay nomen'Andriamanitra azy io no antoka hidirany any amin'ilay paradisa vaovao. Dikan'izay Adama sy Eva zany tompoko dia mahazo antoka fa ho tafiditra any izy. Sady zay, no le fitafiana, no io zavatra nataon'Andriamanitra io, le akanjo hoditra. Dia izay mahatonga le teny andao amin'izay tsika hiverina any amin'le filazantsara azy. Dia izay mahatonga le teny any amin'ny Romana 3:4-4. Romana 3:4 ka ny 4. Izao ny vaky ny teny. Romana 3:4 ka ny 4. Fa hitafio Jesosy Kristy Tompo, ary aza miay amin'ny nofo ahatanteraka ny filany. Zay mahatonga n'io teny io, hitafio Jesosy Kristy. Hitafio Jesosy Kristy. Tahaka ny Adama sy Eva, ny tafy hoditra zanak'ondry. Jaonina toko voalohany 7:20. Indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra izay manaisotra ny fahotana zao tontolo zao. Romana 5:5. Fa Andriamanitra mampiseho ny fitiavana antsika fa fony mbola mpanota isika dia maty hamonjy antsika Kristy. Fony mbola mpanota tany hidiana dia maty Kristy, ilay zanak'ondry izay nampitafiana any Adama sy Eva. Dia hitafio Jesosy Kristy. Izay ke zany ny antoka nahatonga ny olona anankiray ho lasa olom-baovao. Mitafy an Jesosy. Tafy an Jesosy. Zay ny antoka mahatonga azy ho lasa olom-baovao. Amin'ny fomba ahoana ary? Eo mihitsy ny fanontaniana marikety ahoana ny fomba hitafiana Jesosy pratika
ahafahana mitafy an'i Jesosy. Ya, efa fantatra. Korinthiana, Galatiana. Ndao tsika maky ny ten'Andriamanitra. Galatiana 2:7-7. Galatiana 2:7-7. Manaraka tsika Galatiana 3:7. Fa na iza ianareo no natao batisa ho an'i Kristy dia nitafy an'i Kristy. Zay. Io zany manadinao tsisy zavatra sarotra tsy zavatra hoe foroporonina hoe angamba ohatrotra an'izao le hoe mitafy an'i Kristy. Tsisy zavatra foroporonina ary tsy zavatra sarotra. Tonga dia mazava tsara ny Baiboly. Dia zisy na iza ianareo no natao inona zisy? Natao batisa ho an'i Kristy dia nitafy an'i Kristy. Dia zisy le Romana 2:7 hitafio Jesosy Kristy. Amin'ny fomba ahoana? Amin'ny alalan'ny batisa. Atao batisa. Dia hitanao, zay mahatonga Jesosy miteny any amin'ilay Jaona 2:7. Mazava amin'izay zany 9:7 sy 9:5. Dia hoy Jesosy hoe raha misy olona amin'ny 9:5, raha misy olona tsy ateraky ny rano sy ny fanahy dia tsy mahazo miditra ny fanjakan'Andriamanitra izy. Tsy mahazo miditra any paradisa. Any paradisa. Ateraka indray, ateraky ny rano amin'ny alalan'ny batisa dia mitafy an'i Kristy dia miditra any paradisa. Zay zany ny fanazavana ny amin'ilay hoe olom-baovao. Ndao antsika maky amin'ilay Romanina 2:9 dia vakintsika ny 9 faha-4 sy ny 7 sy ny faha-4. Romanina 2:9 ny 9 faha-3 sy ny 9 faha-4. Dia izao ny vaky ny teny. Romanina 9 3 sy 4. Tsy fantatrareo va fa na iza isika no natao batisa ho amin'i Kristy Jesosy dia natao batisa ho amin'ny fahafatesany. Koa niarana levina tamin'ny batisa ho amin'ny fahafatesana isika mba ho tahaka ny nananganana an'i Kristy tamin'ny maty tamin'ny voninahitry ny ray no andehanantsika kosa amin'ny fiainam-baovao. Zay. Maro tsara le teny farany. Le teny farany fiainana ino izy? Fiainam-baovao. Zay. Dia zay le hoe lasa olona vaovao. Olona vaovao. Ary zay ny tiany Jesosy olazaina amin'ilay Jaona 2:7 le hoe tsy maintsy ateraka indray. Olona vaovao ny tiany olazaina amin'iny ane. Mila lasa tonga olona vaovao zany ianao. Zay no antoka hidiranao any amin'ilay paradisa. Fa ianao zao io, tsika zao io, tsy afaka ny ho tafiditra any. Fa mila hovana ho lasa olona vaovao. Anisan'ny fomba ahatanteraka an'izay fanovana izay batisa. Satsay? Io. Miarana levina, miara-tsarana amin'i Kristy dia mandeha amin'ny fiainam-baovao. Fiainam-baovao. Mahafinaritra ilay ten'Andriamanitra fa ndao tsika maky teny kely eo amin'ny Korinthiana 2:5-7. Korinthiana 2:5-7. 7. Raha fitiana zany hatreto aloha zany le hoe ahoana iza no hiditra ao amin'ilay paradisa, ahoana ny fomba hidiranao amin'ilay paradisa. Hatreto zany dia mazava izy. Ny olona izay ho tafiditra ao amin'ilay paradisa, olona vaovao tompoko. Zay, olona vaovao. Hatrany edena io dia efa nametraka an'izay mihitsy Andriamanitra. Hatrany edena. Nanota Damaseva, nitanjaka, niezaka nanao fitafiana ravinaviavy, mbola mitanjaka ihany, natahotra an'Andriamanitra, nanana fahatahorana an'Andriamanitra, nandre an'Andriamanitra. Zany misy heviny daholo zany rehetrarehetra any. Fa nataon'Andriamanitra nampiakanjo azy akanjo hoditra, akanjo vaovao. Dia lasa olona vaovao Damaseva. Lasa mitafy an'i Kristy izy. Mitafy an'i Kristy. Ndao vakintsika ty Korinthiana 2:5-7 ty. Korinthiana 2:5-7. Zao ny vaky ny teny. Koa raha misy olona ao amin'i Kristy dia olom-baovao izy. Efa lasa ny zavatra taloha, indreo efa tonga vaovao
ireo. Mahafinaritra. Sady mifandray milaza zavatra iseho any amin'ilay paradisa zany ty. Hoe fa lasa ny zavatra taloha. Indreo fa tonga vaovao. Toerana vaovao, tanàna vaovao, lanitra vaovao, tany vaovao. Fa ny olona ao amin'io toerana vaovao io, olona manao azy izy? Olom-baovao ihany koa. Olom-baovao. Dia ny fomba hatateraka ilay olom-baovao indray eto, raha misy olona ao amin'ny Kristy. Any amin'ilay Jaona 3:7 izy, dia aussi Jesosy ateraka indray ianao. Dia ampiany eto ao amin'ny Kristy. Raha misy olona ao amin'ny Kristy, olom-baovao izy. Dia mipetraka fantaniana namana dinao, tonga dia alefako ilay izy. Raha mijery zaho zao ilay jiolato amina fijaliana, dia hoe raha zany izy, fa nahoana Jesosy no niteny tamin'ilay jiolahy hoe eo namako any paradisa ianao. Nanome assurance an'ilay jiolahy Jesosy hoe ho tafiditra any paradisa ianao. Nga io ilay jiolahy io vita batisa. Nga io nateraka indray. Sa ahoana? Tsy haiko. Tao anatina fotoana fohy. Tao anatin'ny fotoana fohy. Izay ho tonga antsika namaky an'ity Korintiana 2:15. Raha misy olona ao amin'ny Kristy, olom-baovao izy. Dia aussi za hoe fomba roa no atateraka no lasa olom-baovao anao, ateraka indray. Satsy ateraka indray. Dia mandeha fiainam-baovao. Faharoa ty, raha misy olona ao amin'ny Kristy, dia mifantaniana petraka. Le jiolato amin'ny fijaliana, vita batisa ve sa tsy vita batisa? Tsy fantatra. Tsy fantatra. Baiboly tsy milaza. Dia aleo tsy miteny mihitsy. Tsy fantatra. Dia fantaniana faharoa indray, ary ao amin'ny Kristy ve izy sa tsy ao amin'ny Kristy ary? Satria izay koa voalaza eto hoe raha misy olona ao amin'ny Kristy, dia olom-baovao izy. Ary manamafy an'io namana dinao ny any amin'ny Apokalipsy 4:7-10 miresaka momba maty io dia manamafy an'io koa ilay Tesaloniana 2:4. Ndao vakitsika ireo toko sy andininy reo dia ho azavaitsika lisy. Apokalipsy 4:7-10. Apokalipsy 4:7 ka ny andininy 13. Zao ny vakanteny Ary narefeo avy tany an-danitra nanao hoe soraty, sambatra ny maty dia izay maty eo amin'ny tompo hatramin'izao. Eno ny fanahy fa hitsahatra amin'izay ny sasarana izy fa ny asany manaraka azy. Sambatra ny maty dia izay maty ao amin'ny Kristy. Ao amin'ny Kristy. Raha misy olona ao amin'ny Kristy, olom-baovao. Dia tan'izao maty ao amin'ny Kristy, sambatra izy. Le jiolahy ho faty rehefa afaka ora vitsivitsy. Afaka teo amin'ny fijaliana ho faty izy rehefa afaka fotoana fohy. Kanefa niteny tamin'i Jesosy hoe eo namako ianao any paradisa. Izy anga vita batisa? Tsy fantatra. Fa mifantanena petraka ao amin'ny Kristy ve izy? Satria izay no miantoka ny hidirany any paradisa. Raha misy olona ao amin'ny Kristy, olom-baovao izy. Izy ho faty. Ho faty ao amin'ny Kristy ve izy? Raha ho faty eo sa tsy haiko. Ampitsika amin'ilay Tesaloniana 2:4. Tesaloniana 2:4. Dia vakitsika ny andininy 9:10. Ka ny andininy 9:10. Tesaloniana 2:4. Dia zao ny voalaza amin'ny andininy 9:10. Manaraka tsara tsika fa ny tenan'ny tompo no hidina avy any an-danitra amin'ny fiantsoana sy ny feon'ny arkanjely ary ny trompetan'Andriamanitra, ka izay maty ao amin'ny Kristy no hitsangana aloha. Izay maty ao amin'ny Kristy dia hitsangana. Le jiolahy ho faty rehefa avy eo. Satsy fa nanome toky azy Jesosy hoe eo namako any paradisa ianao. Zany hoe hitsangana amin'ny maty zany io jiolahy io rehefa tonga Jesosy. Zay. Rehefa ho avy zany Jesosy, hitsangana izy. Fa nahoana izy no hitsangana? Maty ao amin'ny Kristy. Ao amin'ny Kristy.
Zay le hoe raha misy olona ao amin'ny Kristy, olom-baovao izy. Mitoko sy andinina iray no vakiantsika naminatinao amin'ny tinana izay rehetrarehetra izay hoe ahoana le hoe ao amin'ny Jesosy. Ao Jaona voalohany toko faharoa andininy fahadimy. Jaona voalohany toko faharoa ka ny andininy fahadimy. Zao ny vaky ny teny. Jaona voalohany toko faharoa ka ny andininy fahadimy. Fa na iza mitanana ny teniny dia tanteraka ho amin'ny marina tokoa ny fitiavana an'Andriamanitra. Izany no ahafantarantsika fa ao aminy isika. Zay satsy izany no ahafantarantsika izy fa ao aminy isika, ao amin'ny Jesosy isika. Dia amin'ny fomba ahoana? Mitanana ny teniny. Na iza mitandrina ny teniny dia tanteraka ao amin'ny marina tokoa ny fitiavana an'Andriamanitra. Mitandrina ny teniny ary tanteraka ao aminy ny fitiavana an'Andriamanitra. Izay no ahafantarana fa ao aminy isika. Izay zany zavatra voalaza. Dia anjarantsika mijery hoe tanteraka teo amin'ilay jiolava izay zany voalaza izany ka nahatonga an'i Jesosy nanome antoka ho azy fa iaona any paradisa. Azontsika ilay izy. Dia le fantaniana napetratsika dia hoe dia ahoana ary izy anie tsy nateraka indray tsy nateraka ny rano sy fanahy tsy natao batisa zany, dia ahoana ary? Misy toe-javatra miseho zany namana tianao voalaza amin'ny Baiboly ao amin'ny asan'ny apôstôly no milaza azy. Miresaka ny amin'ny Filipo niaraka tamin'ny tandapa Etiopiana anankiray. Dia rehefa nitory ny ten'Andriamanitra tamin'io tandapa Etiopiana io Filipo, zay tsara iny andalana izy ireo, tantaraiko izy iny andalana izy ireo mandeha kalesy ilay tandapa Etiopiana. Dia avy eo tonga Filipo, nety mifanahy Filipo, niala avy tany amin'ny toerana nanisy azy tany, dia nety mifanahy nanatona teo amin'ilay tandapa. Zany koa zavatra tena mampieritreritra. Le tandapa eo ambonin'ny kalesiny mamaky soratra masina. Zay le hoe zay mitandrina ny teniny. Ao dia mamaky ny ten'Andriamanitra le tandapa. Tonga Filipo nanatona. Dia izy Filipo le tandapa. Fantatrao ve izy izay vakianao? Ataoko ahoana izy mifafantatra raha tsy misy mampianatra aho, manazava. Dia nanomboka nampianatra sy nanazava ny ten'Andriamanitra, soratra masina tamin'ilay tandapa i Filipo. Nanomboka nanazava, nampafantatra azy ny soratra masina, ny fahamarinana. Sady zay? Dia rehefa fantatra ilay tandapa ny fahamarinana, inona ny fanapahan-keviny? Atao batisa izy. Zay. Tsy vakiantsika ho izy fa tantaraintsika. Nanapa-kevitra izy atao batisa. Dia hozy izy ny teniny, indro rano, zareo eny andalana dia nandalo toerana nisy rano. Zay tsara zany izy Dia hozy izy le tandapa, indro rano hozy izy, ka inona manakanahy tsy atao batisa? Niaraka tamin'izay hozy izy dia nidina izy ireo ka natao batisa tao amin'ilay rano le tandapa. Verintsika any amin'ilay jiolahy tompoko. Le jiolahy eo amin'ny hazo fijaliana. Ahoana moa ny fomba anaovana batisa le jiolahy amin'ny hazo fijaliana? Hoe ampidiny io izy aloha dia andao asitrika atao batisa atsy. Rehefa avy eo averina indray. Azonao, kanefa azadiny le faharoa izay nazavaintsika le Koritana faharoa toko fahadimy, raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy. Ao tsara. Za zany tsy teny eto hoe vita batisa sa tsy vita batisa le jiolahy. Azavaintsika fotsiny ny Baiboly. Ny afatra ampitaina tompo dia izao, ho antsika izay velona amin'izao fotoana izao. Tsika anie tsy ohatran'ilay jiolahy
ka hoe tsisy fotoana tsony hidinana atao batiso anaty rano. Tsika ne zany zao mbola malalaka sady zay mbola manana fotoana ary mbola afaka manapa-kevitra ny atao batisa. Le jolany efa eo amin'ny Ansoijaliana efa miandro fahafatesana sisa de ny afatra tompoko tahaka le tandapa. Ny tokony ataotsika zany dia tahaka le tandapa. Indro rano, inona manakana tsy atao batisa? Mbola manana fotoana ianao, manapa-hevitra ianao ho ateraka indray ka ho tonga olom-baovao ao amin'ny Kristy, ao amin'ny Kristy dia ho tafiditra any amin'ny paradisa. Any paradisa. Zay zany le izy. Fa tsy hoe za zany zao efa tsy afaka manapa-kevitra an'izany ntsony aho. Tsy fantatro mety misy olona tratran'izany namana dinao ohatra hoe olona marary mafy any amin'ny hopitaly na any tokantrano efa tsy afa-metsika ntsony eo ambony fandriana tsy afaka ny atao batisa sady zay dia azadilo ilay Koritana 2:5 sady zay ya fa ho anao kosa zay mbola afaka hanapa-kevitra ary afaka hanatanteraka sy ho ateraka indray, tsy misy fialan-tsiny, tsy misy fialan-tsiny. Zay nahatonga Jesosy ny teny mihitsy amin'le Jaona 3:7 hoe lazaiko aminareo marina aminao izy amin'ny Nikodemosy, lazaiko aminareo marina de marina tokoa Nikodemosy, raha tsy ateraka indray ny olona tsy mahazo mahita izy ny fanjakan'Andriamanitra. Tsisy fialan-tsiny dikan'izay, tena tsisy fialan-tsiny. Zay ndao fitiantsika lay hoe olom-baovao, fitiantsika amin'ny fanoarana amin'ny Lioka 5:5. Misy fanoaranao Lioka 5:5. De horaitsika le fanoarana mahakasika an'ilay zanaka zay niala tao an-trano rainy de avy eo niverina indray. Haitsika io tantara io fa ovakitsika ny 7:10, 8:10 ary 2:20. Lioka 5:10, ny 7:10, 8:10 ary 2:20. Zao ny vaky ny teny. Lioka 5:10 manomboka ny 7:10. Ary raha nody ny sainy dia hoy izy, indrisy maro ny olona karamainina raiko manan-kanina be dia be, fa izaho kosa maty mosary eto, ianga dia hody any amin'ny raiko ka anao aminy hoe raiko efa nota tamin'ny lanitra sy teo anatrehanao ao. Hatreo aloha. Naninona ny sain'ilay zanaka? Nody ny sainy. Move tsy zay koa ny zavatra aseho teo tamin'le Jola. Tonga sainy. Tsika mendrika ary marina ny anamelohana tsika eto. Fa ity kosa ty lehilahy ty tsy nanao zay tsy mety izy. Marina ty lehilahy ty. Nody ny sainy. Sady zay. Zay zany tena dingana lehibe de avy eo nanapa-kevitra le zanaka hoe iainga aho de hody any amin'ny raiko. Miverina eo amin'Andriamanitra. Miverina eo amin'Andriamanitra, manantona an'Andriamanitra. Le Jola zay ne nataony. Niresaka tamin'i Jesosy izy. Rehefa nahatsapa izy hoe za tena meloko ary tena mendrika mihitsy zao anamelohana zao, de niteny tamin'i Jesosy izy. Jesosy io zao nanantona an Jesosy. 2:20 ary. Lioka 5:10 ka ny 2:20. Fa rainy kosa nanao tamin'ny ankizy lany hoe alao aingana ny akanjo tsara indrindra ka ampiakanjoy azy, ary asio peratra ny tanany sy kapa ny tongony. Jelo tsara. Le zanaka tao an-trano rainy nanana ny maizy azy na hoe ny statuany amin'ny mazanaka azy. Zao rehefa niala izy tao an-trano rainy, niaina fiainan-dratsy, fiveloman-dratsy, zay ny voalaza amin'ny 7:10. Niaina tamin'ny fiveloman-dratsy izy tany, tsisy very le statuany, very le statu mahazanaka azy. Tena lasa lavitra mihitsy azy, tena mbola ratsy mihitsy azy
satria ny maha olona azy mihitsy namana tinono tsy mipetraka tsony ny maha olona azy satria na zavatra ny aina sy nataony ny 5:50 no milaza an'izay 5:50 5:50 sy 6:50 dia nandeha izy ka niankina tamin'ny tompo tany anankiray tamin'izany tany zany ary dia ny rainy tany an-tsahany iandry kisoa ary satrany ameny ny kibony tamin'ny voankazo fihinany kisoa fa tsy nisy nanome azy. Jereo tsara tsy nisy tatu mazanaka ihany no very fa le maha olona azy mihitsy koa very koa. Efa sakafom-biby mihitsy ny sakafo. Efa mihinana sakafo fihinan'ny biby tompo. Za ve dia fiainan'olona ve? Fiainan'olombelona ve za? Efa tsy fiainan'ny maha olombelona tsony zany. Sakafony biby no hoaninao dia ianao miaraka amin'ny biby. Ilay izy. Very mihitsy le maha olona azy sy le mahazanaka azy. Mahafinaritra io tantara io rehefa niverina izy ho any amin'ny rainy 2:20 le vakiana teo ny fihetsika. Ny zavatra nataon'ny rainy voalohany ny soloany ny fitafiana. Inona zavatra nataon'Andriamanitra tany etena? Ny soloany akanjototra ihany koa le ravina viavy. Rehefa nanoty Adama sy Eva ka nitanjaka ka niezaka nanao fitafiana ravina viavy, ny soloan'Andriamanitra le ravina viavy. Ny soloan'Andriamanitra akanjototra. Mahafinaritra le tantara. Zay koa ny zavatra nataon'ilay rainy teto. Tonga dia ny soloan'Andriamanitra ny akanjony dia nasiany peratra ny tanany. Inona dikan'iny? Fahefana. Zay ny peratra moa zany ao amin'ny Baiboly hoe mamarika na fahefana. Inona dika le hoe fahefana? Naverin'le rainy ny mahazanaka azy. Fahefana ny mahazanaka azy mpandova fa tsy mpanompo. Mpandova izy zanaka. Manana zay fahefana zay izy. Naverina le rainy zany zay. Hitanao, zay le hoe mila mitafy vaovao. Dia tonga olona vaovao. Zay. Marina izany io. Tanteraka teo amin'ilay zanaka zany hoe tafaverina lasa olom-baovao izy. Tafaverina lasa olom-baovao dia afaka miditra tao an-trano rainy indray izy. Mahafinaritra ty tantara ty, mahafinaritra ilay lohahevitra izay toa mateza ritina mihitsy satria arakaraka ny jerevana andininy anankiray no miteraka andininy iray ihany koa manazava n'ilay hevitra izay tiana ho ampitaina amin'ny alalan'izany andininy izany. Dia manam-petra ny fotoanantsika na dia mbola mamy aza ny ten'Andriamanitra. Andao aloha faranana mivavaka androany pasteur mba tsy ho very izay afatra voarain'ny mpanaraka ny fandarantsika izay. Ndao hiaraka hivavaka isika. Rainay izay ny an-danitro misaotra noho ny fitiavanao satria tianao izahay ary efa noraisinao zanakao izahay amin'ny alalan'i Jesosy ilay tonga olombelona tetỳ tany naka ny toeranay ka namonjy anay dia azonay atao ny ho tafaverina indray ho lasa zanak'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy ary izany no antoka ho anay hidiranay any amin'ilay paradisa handova ilay lanitra vaovao sy tany vaovao satria zanak'Andriamanitra izahay. Aoka ho tsapanay mandrakariva izany toerana nametrahanao anay izany ka hiainanay isan'andro ny mahazanak'Andriamanitra anay. Hovainy ny fiainanay mba ho tonga olom-baovao ao amin'i Jesosy izay tsirairay avy. Amin'ny anaranao no hanonana mivavaka. Amen. Eny ary dia mankasitraka indrindra ny faharetanao nanaraka ny fandarantsika. Mankasitraka ny koa namana teknisianina izay tsy nikely-soroka nampita ny sary sy ny feo taty atokantranontsika tsirairay avy nafahantsika ny ainana izany fahamarinana lehibe izany. Isaorana ihany koa ny pasteur Nepalatiana Fanera mbola nanaiky hatrany ho fitaovana nampitan'Andriamanitra ny fitahiana avy aminy. Mifampitaona anao izay amin'ny fandarantsika manaraka indray.